tsisy raha manahiranao fa ilay raiko ao ambony ao e izy ane manapaky izao rehetra izao e ka ninonino na hitrange ny zava-drehetra miara-miase ny mahasoa no tadiaviny inonary no antony tsy hiderako e miaravantsika tsirairay avy indray amin'ity androandroany ity andro vaovao andro vaovao izay nomena Andriamanitra antsika tsy mbola nodiavinao tsy mbola nodiaviko tsy mbola nodiavintsika ity androandroany ity fa omena Andriamanitra anao omena Andriamanitra mba afaka miaina indray afaka mbola mifaly afaka mbola miaraka amin'ny ankohonana afahanao mbola miaraka amin'ny ankohonanao afahanao mbola mifaly miaraka amin'ny manodidina anao afahanao mbola misakafo afahanao koa mbola miay amin'ny ten'Andriamanitra amin'izao fotoana izao nivoninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany ao anatin'izany ary sokafy ny fo sy ny sainao sokafy andrezany teny mamy teny feno fitiavana omena Andriamanitra anao androany hivavaka mba anokavan'Andriamanitra ny fo sy ny saintsika hiaino izany tenin'Andriamanitra izany. Jesosy misaotra anao amin'ity androandroany ity midera tsy mankalaza anao satria tsara loatra ianao misaotra anao satria mandrakizay ny fitiavanao Andriamanitra tianao izay matoa ianao mbola mikarakara matoa ianao mbola tsy mitsahatra amin'ny teny matoa ianao mbola tsy mitsahatra manao izay ampivoatra anay dia satria tena tianay ianao misaotra fa mbola omenao indray ny teninao sakafo ny fanahy rehefa misakafo izay isan'andro ho an'ny nofinay mitady izany sakafo hohaninay izany maraina atoandro hariva dia tsy mitsahatra izay fa rehefa tsy mahita izay dia noana fa ny fanahinay koa dia toy izany rehefa tsy misakafo izay ka tsy mandre ny teninao dia noana ary io ka angetaentanao an'izany mihitsy ny olonao rehetra mba handray izany teninao izany tompo ary amin'izao ora izay fotoana izao dia omeo anay ilay sakafo tsara indrindra avy aminao fa vonona izay Jesosy hihinana an'izany mitenena fa vonona ny iainanao izay misaotra Jesosy amen. Fiadanana ho antsika tsirairay avy amin'izao ora izay fotoana izao fiadanana ny ao anatin'ny tokantranonao fiadanana ny hitoetra ao anatin'ny fonao fiadanana ny ao amin'ilay anao rehefa miditra toy izao ny ten'Andriamanitra dia ny teny n'Andriamanitra no Andriamanitra ny teny ozy izy tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ka amin'ny fotoana ianao mampiditra ten'Andriamanitra dia mampiditra an'Andriamanitra izany dia nefa ny fiadanana dia ao amin'Andriamanitra dia noho izany tafatoetra ao aminao ny fiadanana tononoko manokana ho anao izany fiadanana izany raha mandray ny tenin'Andriamanitra ianao satria mandray an'Andriamanitra misy taratasy-pitiavana omeny tompo anao amin'izao fotoana izao taratasy-pitiavana izay efa nosoratany hatramin'ny ela fa mety tsy novakianao ary mety tsy niraisinao koa fa androany ianao raha manokatra n'izany taratasy izany dia natao anao indrindra ity taratasy ity raha sokafanao ny masonao hamaky an'izany taratasy-pitiavana izany dia misokatra koa ny fonao dia mandray ilay teny izay nosoratan'Andriamanitra ao anatiny ilay taratasy-pitiavana tsara indrindra ilay taratasy-pitiavana mbola tsisy ny teny taminao hatramin'izay fa androany ho reny sofinao ho raisinao raha sitraponao dia natao anao indrindra izany sokafy anie ilay taratasy-pitiavana izay hitanao ato amin'ny baiboly raha misy baiboly ao na ao anaty telefonina anao raha misy amin'izany baiboly izany naiza misy anao dia sokafy izany teny izany ato amin'ny Jeremia toko faraka amin'ny 30 toy izao ilay
sora mandeo ambony dia milaza hoe ny famindrapo ho an'ny fireneny Israely sy ny fanekena atao aminy. Tany lavitrany no nisehon'i Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrapo ho anao. Taratasy fitiavana nosoratanao ho an'ny zanak'Israely io, ny famindrapo ho an'ny fireneny Israely sy ny fanekena atao aminy. Eny, hoy ianao hoe tsy ho anahy zany fa ho an'ny Israely. Fa iza mola Israely? Iza mola Israely? Vahoaka voafidy, vahoaka an'Andriamanitra. Raha mino ianao dia vitanao voninahitran'Andriamanitra. Fa iza rehetra nandray azy ho sisa ny ten'Andriamanitra dia omena hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Mino kosa hoe tsy ino ianao hoe misy zany Andriamanitra zany e. Ianao kosa ve dia tsy ino hoe misy zany Jesosy Kristy zany maty eo amin'ny hazo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty ary niakatra ao any an-danitra, mipetraka eo avan'Andriamanitra iray tsy toa, ary mbola ho avy tsara mivela sy maty. Mino ve ianao fa misy zany? Mino ve ianao fa nanolotra ny zanany latokan'Andriamanitra mba hamonjy antsika? Androany raha tsy mbola nino tsara ianao dia mino fa ho hitanao voninahitran'Andriamanitra ho ny tenin'Andriamanitra. Aza ho isan'izay tsy mino fa mino mba ho vonjeny ianao. Andriamanitra nanao fanekena. Nisy lohahevitra noraisina izay tamin'ity volana ity dia izao hoe fanekena. Izany fanekena izany dia izao hoe misy andaniny sy ankilany zany fanekena izany. Misy andaniny sy ankilany izany mifanaika amin'ny fanekena iray izay soratana hoe raha taratasy soratana ny fanekena dia misy soni anankiroa eny ambany tsy maintsy atao. Izay no mahafanekena azy. Andriamanitra eto nanao ny fanekena io, fanekena atao aminao. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrapo anao. Izany fitiavana izany dia izao, matetika eo amintsika olombelona, raha olombelona izany fitiavana izany dia izao miovaova. Mety tianao izy androany, fa rehefa misy zavatra mandalo mety voafitaka kely ianao. Mety hoe nisy zavatra nahasoritra anao, tsy mitovy tsinona ny fisainan'ny olombelona rehetrarehetra, tsy mitovy tsinona ny fisainana, samy manana fisainana ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany. Ary izao hoe samy manana ny tezaina azy koa, samy manana ny ao am-pony, samy manana fomba fijeriny, samy manana ny toe-pony sy ny toe-panahy. Misy mora tezitra, misy mahay maholo-po, misy falifaly foana, misy olona tena tsy mianana fifaliana mihitsy. Misy olona izay be da be ny toetra. Fa izao ireo olona ireo no mikamana ho an'ny mpivady ohatra. Matetika ny mpivady dia tsy mitovy mihitsy. Fa rehefa tonga ao anatin'ny tokantrano anankiray dia izao hoe miezaka mba hifanohana, miezaka mba hifanampy, miezaka mba hifameno, na dia tsy mitovy aza, ary miezaka samy ho tia. Rehefa any am-boalohany dia ay ihany no manafinafina an'io hoe ay mandefitra kely indray satria mbola tena tia. Dia na dia misy tsy mahasososotra ary ataony anankiray dia tiako foana fitiavana mandrakizay, tiako foana ianao, za tsy hisaraka aminao zany, za tsy handao anao zany. Fa rehefa any eririna any, ary izay mahatonga ny divorce be da be amin'izao fotoana izao. Be da be ny divorce, hisaraka satria nanino tsy mahay mifandefitra intsony, tapaka ilay tady na mpifamatotra.
lay nofinofy lay no tanterahana tany am-boalohany hoe hiaraka mandrakizay io ty foana tapaka satria niovany tao am-potao, niova ny olombelona tsinona ary ny olombelona miova fa Andriamanitra tsy miova. Rehefa nanao fanekena taminao izy tamin'ity androandroany ity hoe ity ianao mandrakizay dia izay Andriamanitra ity ianao izy mandrakizay, tena tianao izy ary tianao mandrakizay. Na tsara ianao tsy manana condition Andriamanitra hoe satria tsara ianao na endry ianao na inona ianao fa nosoratany fotsiny io ity ianao mandrakizay izy dia tianao mandrakizay, dia izay Andriamanitra tsy miova omaly sy ny mandrakizay. Fa izao hoe manahoana kosa ianao, manahoana ianao manaloana n'izay fanekena izay? Andriamanitra efa nanao ny fanekena, efa vitany azy, efa voasoratra io, efa voasonia io, fa miandry ny sonianao io nefany, miandry anao anao sonia io anaiky hoe ary ianao ve manaiky koa mba ity azy? Izao mantsy rehefa tsy mifameno, rehefa tsy réciproque ilay fitiavana dia tsy ho tonga lafatra mihitsy. Toy izany ihany koa tsika, rehefa tsy réciproque io fitiavana io dia mandeha ila izany ny dikany dia tsy ampy ny fahatanterahana tsy tanteraka eo. Raha tianao mandrakizay Andriamanitra, ianao kosa manahoana? Ianao ve mba tia an'Andriamanitra? Ianao ve mba tia? Fa tia Andriamanitra tia no porofony tanteraka mihitsy io fitiavana io. Tamin'ny voalohany izy efa ela izy nanoratra an'io, mbola tsy nomeny ny zanalahy tokana, fa taty aoriana mbola niporofony izany, noporofony tamin'ny olombelona rehetra, noporofony tamintsika io fitiavana io hoe mba ho porofo ary ahafantaranareo tena tia anareo dia izao hoe indro omeko anareo ny zanako lahy tokana mba tsy ho very sy rehetra mino azy fa nana fiainana mandrakizay. Nanao fanekena indray Andriamanitra hanolotra ny zanany lahy tokana. Rehefa nanao fanekena tamin'ny taratasy-pitiavana izy nosoratany ho anaso anao, dia nanao fanekena ihany koa izy mbola hanolotra ny zanany lahy tokana mba tsy ho very sy rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fanekena porofo izay mbola nomeny antsika hoe raha mbola tsy mino ihany ianao hoe ao ary fa mbola asehoko anao, iny ny zanako lahy tokana omeko anao mba hahatonga anao tsy ho very mandrakizay. Dia nanao fanekena tamin'ny zanany izy hoe andehana makany amin'izao tontolo izao ianao, fa ny zanany koa teto nanao fanekena tamin'ny rainy hoe eny dada manaiky anao koa andeha ary noho ianao. Misy fanekena anankiroa teto, nanaiky ny ray hanolotra ny zanany, fa nanaiky koa ny zanany anaiky ny rainy. Fanekena fanotelony izany no andrasana eto, nanaiky Andriamanitra, nanaiky ny zanany, fa manaiky koa ve ianao? Sonianao sisa ny andrasana, manaiky ve ianao anao sonia anaiky an'ilay ray sy ny zanaka mba ho tia azy koa, mba anaiky koa an'io sorona indray mandeha izay naomeny Andriamanitra ray, miandry ianao anaiky koa Andriamanitra. Sonianao sisa ny andrasana eo amin'io taratasy-pitiavana io izay nataon'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ho anazy ho anao. Lalana io any amin'ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe Jesosy Kristy no lalana sy famarinana ary fiainana. Nanome antsika ny fanekena io Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay lalana sy famarinana ary fiainana. Inona moa ny zavatra tadiaviny? Inona ny zavatra tadiaviny eto amin'ity izao tontolo izao ity? Tsika raha eto amin'izao tontolo izao dia izay zavatra irintsika dia mba handeha amin'ny famarinana, ny zavatra irintsika dia mba hazo fiainana, ny zavatra irintsika dia mba hita lalana tsara. Fa io ilay lalana nomen'Andriamanitra antsika io, nanao fanekena Andriamanitra io ilay izy
fa anjaranao manaiky, anjaranao mandray. Anaiky ve ianao andray an'io? Fa raha mahazo an'io anao dia mahazo fiainana. Ilay fiainana be dia be ozizin'ny tenin'Andriamanitra. Ilay fiainana maharitra mandrakizay. Ilay fiainana ahitanao fiadanana. Ilay fiainana ajoronao ny zavatra rehetra. Io ilay fiainana. Ilay zanalahy tokana nomeny anao, nomeny atsika mba hazotsika fiainana. Fa anjarantsika no misafidy. Safidy no apetraka Andriamanitra. Andriamanitra fitiavana azy dia mametraka safidy foana Andriamanitra. Manaiky ianao sa andà. Ny fanekena efa napetraka Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Ary nanao fanekem-pitiavana lehibe. Ireo ny atao hoe fanekem-pitiavana. Fanekem-pitiavana nge io napetraka Andriamanitra tamintsika io. Fanekem-pitiavana lehibe indrindra izay azotsika tena fiainana. Fa izao hoe mametraka safidy Andriamanitra, tsy afaka manery. Andriamanitra fitiavana anazy dia tsy hanao amboletra mihitsy Andriamanitra. Tsisy amboletra ho aminy. Miankina amin'ny safidy foana. Safidy ny olona tsirairay avy. Safidinao izay mandre androany. Manaiky ve ianao amin'ny fanekem-pitiavana io? Misy fifanekena atao eto androany. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe ho tafara-dalana ve ny roa raha tsy efa mifanaiky? Tsy afaka ho tafara-dalana mihitsy amin'Andriamanitra isika raha tsy manao ny fanekena io. Ary eto dia izao, tsy fanekena terena, tsy fanekena atao amboletra, fa fanekem-pitiavana io. Fanekena amin'ny hitsi-po. Amin'ny hitsi-ponao mihitsy, amin'ny etaetanao, amin'ilay fitiavanao. Na anaiky ianao na tsy, anjaranao no malala, anjaranao no mieritreritra hoe anaiky an'io ve za sa avelao aloha hiandry fotoana. Tsy anjarantsika ny mametra ny fotoana. Tsy anjarantsika no mametra ny fotoana iainantsika eto ambonin'ny tany. Tsisy mahalala ny andro iainany, fa Andriamanitra ihany no mahafantatra ny andro iainanao. Tsy fantatra Andriamanitra, tsy ho fantatrao mandrakizay izay sitrapon'Andriamanitra. Tsy ho fantatrao mihitsy ny fotoana na ny ora. Roviana anao no esorina eto, roviana anao ny andeha, roviana no ho avy Jesosy, roviana no ho avy Andriamanitra hanalanao, roviana anao no faty raha izay no izy. Fa izao hoe efa homanin'Andriamanitra mialoha hoe ho avy foana izany fotoana izany, na rapitso na ravaka-pitso, na amin'ny fotoana na mbola misy firotoana. Fa izao hoe efa mamboatra ny lalana nefa Andriamanitra. Efa omeny anao nefa ny safidy hoe tsy fantatrao ny fotoana, fa za kosa manomana ilay tsara indrindra ao anao. Za efa manoratra taratasy-pitiavana ao anao mba haharitra mandrakizay ny fahasambaranao, mba haharitra mandrakizay ny fiadananao. Mandalo eto ambonin'ny tany ary napetraka ao anatin'ny Baiboly izany hoe 70, 80 na 70 taona no fotoana izay omen'Andriamanitra iainan'ny olona. Ary raha mihoatra an'izay dia efa tena hoe fahasoavan'Andriamanitra izany. Fa amin'izao fotoana izao tsy misy ary hoe 70 na 80 na 90 na 100, fa misy 3 taona, 2 taona, 10 taona, 15 taona, 20 taona dia efa lasa ny olona, efa lasa. Fa ao anatin'izay rehefa mametraka an'ity fanekem-pitiavana ity ka nanao sonia ianao dia efa nahita an'ilay lalana, efa nahita an'ilay fiainana, efa nahita an'ilay fiadanana mandrakizay. Efa homanina ho anao io, homanina ho antsika io. Rehefa manaiky anao sonia tsika, anaiky an'io taratasy-pitiavana omen'Andriamanitra io, ka anaiky hoe eny za koa ity anao, ka manaiky ianao an'ilay fanekena izay nomen'Andriamanitra, ilay zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay.
dia azontsika ilay fiainana ary tafapetraka foana ilay fiadanana. Ary na andeha ianao na androany na rapitso na firy taona ianao ny andeha dia tafapetraka ary nomenanao ilay fiadanana mandrakizay, ilay fiainana mandrakizay. Tsarovy fa tsy eto ihany ny fiainana ry havana, mandalo izao fiainana izao fa ao amin'Andriamanitra kosa misy fiainana maharitra mandrakizay. Aza sotroka amin'izao fiainana izao, aza variana amin'izao fiainana izao, aza misaina ihany ny zavatra eto ambonin'ny tany, fa mandalo izao fiainana izay sy rehetra eo aminy. Fa ao amin'Andriamanitra misy fiainana mandrakizay, maharitra mandrakizay, miadana mandrakizay. Eto ianao mila manao sonia, manaiky, manao fanekena amin'Andriamanitra. Eto ianao mila mamaly an'io taratasym-pitiavana io. Miandry anao io, ho anao io raha manaiky ianao dia omenanao izay fiainana izay. Ka na ho eto atreto ambonin'ny tany, ka na andeha na eto ianao na hiala eto ianao, dia maharitra mandrakizay ny fiadananao, maharitra mandrakizay ny fiainanao, ho sambatra mandrakizay ianao ary ahita fiainana sy fiadanana. Anjaranao misafidy androany, miantso anao Andriamanitra, mametraka n'io taratasym-pitiavana io ho anao, ilay Andriamanitra fitiavana. Nanao fanekena Andriamanitra, efa nomeny ilay zanany latokana mba ho ekenao, mba ho raisinao, mba ho fiainanao, mba hahafahanao mahazo ilay tena fiainana maharitra mandrakizay, mba hahafahanao mandray ilay fiainana mandrakizay. Na mbola eto ambonin'ny tany ary ianao, efa afaka hiainanao tsara izany. Raha mialeto ianao, tsy hanatahotra, tsy hatahotra amin'izany fahafatesana, tsy hatahotra amin'izany ho avy izany, fa voasoratra ho anao ny lalana sy fahamarinana fiainana, ilay fiainana mandrakizay, hiadana mandrakizay, ho sambatra mandrakizay. Anjaranao ara misafidy. Nosoratanao anao io taratasym-pitiavana io androany, nosoratanao anao io fanekena io androany. Anaiky ve ianao? Manaiky ve ianao? Ataovy ny sonia eo ampelantanana, eo anatrehan'ilay Andriamanitra ray sy zanaka ary fanamasina. Ataovy ny fanekenao, teneno hoe eny, manaiky aho. Amin'ny fono anekena, amin'ny vavanao hitenenana. Afaka manaiky ny fonao, afaka miteny ny vavanao, dia voasoratra eo amin'ny boky ny fiainana izany. Eo ampelantanan'Andriamanitra io taratasy io, eo ampelantanan'Andriamanitra io boky ny fiainana io. Amin'ny fony anekenao, amin'ny vava no hitenenanao, dia voasoratra no hisonianao eo ampelantanan'ilay Andriamanitra ray sy zanaka ary fanamasina, ary omenanao ilay fiainana, ilay maharitra mandrakizay. Voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anaranao, ary andova fiainana mandrakizay ianao, ahazo fiainana tsara ianao, omenanao izay rehetra iriny fonao. Ary rehefa voasoratra sy voasonianao io manaiky ianao, dia misy teny mbola fanekena be da be omenanao ao aorianan'io. Be da be amin'izay ilay teny, be da be amin'izay ilay fanekena, be da be ilay teny fikasana natao anao. Fiainanao manontolo mihitsy misy fanekena efa ho anao ao raha vitanao io sonia io anaiky io fanekena nomen'Andriamanitra, io taratasym-pitiavana anaiky fa ho tia azy koa ianao. Tia azy ve ianao? Manaiky ve ianao? Manaiky ve ianao andray ilay fitiavana mandrakizay omen'Andriamanitra anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ilay zanaka lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Rehefa voarainao io dia azonao koa ny teny fikasana rehetra, na firy ao amin'ny eny, amin'ny alalan'ny amen. Misy teny fikasana be da be ao, be da be ao.
ary ho anao sy ny zanakao ary ny tananakao zany raha manaiky anao androany. Anisany iray zay ataoko ohatra aminao hoe anisany zao zany hoe aza matahotra fa manoatra no voro manidina ianao. Ny vorona tsy miasa tsy mitatatra, tsy misasatra, tsy mitaona ho any an-tsopitra ireny, fa Jehovahandriamanitra mamelona azy. Manoatra noho izany ianao. Inona zany atahoranao? Antany sy ny fomaraina ny olona mitady izay ho arapany, fa izany dia omeny malalany ihany na matory azy izy. Anisany teny fikasana izany. Anisany teny fikasana maro be. Raha maky ny ony ianao tsy hanavitra anao zany. Raha maky ny afo ianao tsy homay. Anisany teny fikasana izany. Be da be ny teny fikasana ao amin'ny eny, amin'ny alalany amainy. Izany hoe nafiry teny fikasana omena Andriamanitra tanteraka avokoa zany. Marina zany satria Andriamanitra no miteny aminao fa tsy olombelona. Andriamanitra tsy mba mandainga. Tsy olombelona ho sisika handainga. Fa rehefa miteny Andriamanitra dia matoky izy noho ny amin'ny teniny. Ary tsy maintsy tanteraka zany satria izay maha-Andriamanitra azy. Aza matahotra. Fa raha manaiky ianao dia mahita fiainana. Aza matahotra. Fa raha manaiky ianao androany, io fiainanao io. Ho tanteraka amin'izay io fiainanao io. Tsy hanana fitaintainana intsony ianao, tsy hanana tahotra intsony ianao, tsy hanana iay intsony ianao. Fa mila matoky an'ilay Andriamanitra dia omenanao ny tena fiainana rehetra. Ary ny ninangatahanao amin'ny anarany dia omenanao zany. Satria Andriamanitra izy, mahay zavatra rehetra izy. An Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy. Inona ny atahoranao? Fa lay tompo ny tompo, lay mpanjaka ny mpanjaka, lay tompony izao rehetra izao no manome izay rehetra ilainao. Iza no afaka mifehy izao tontolo izao? Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra namorona izao rehetra izao. Asan'ny tanany izao rehetra izao. Fa ny zavatra angatany aminao tsotra, tokana ihany, minoa raiso Jesosy Kristy ilay zanany latokana. Mba tsy ho very ho zisa izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Mila mino, mila mandray, mila manaiky fotsiny ianao. Hoy Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy ny fiainako. Amin'ny fony any ekena, amin'ny vavany itenenana. Androany raha mety ianao, raiso ny famonjena nomenanao mba ho tanteraka aminao ny fanekena rehetra. Raiso ekeo amin'ny fofeny fitiavana, ilay fitiavana mandrakizay izay nitiavan'Andriamanitra anao. Fitiavana mandrakizay no itiavako anao ary izany no sisiny ampahiretako famindrapoanao. Ho anao ny zany ho an'ny zanakao, ho an'ny taranakao, ho an'ny ankohonanao ho antsika manontolo, ho an'i Jesosy kosa mifonatra, ho an'Andriamanitra ray zanaka fanamasina ny dera sy ny Lazara mifonatra mandrakizay. Halleluja. Amen.